Iresaka vetivety ny momba ny kabaro, tsy kabaro moa reny fa dia sinema. Teny avoloha momba n'ity resaka hoe poisonement ity. Ka ny feny dia pozina avy amina zavamaniry malagasy hono no hita tamin'ny analizy izay natao tany ampita. Isika malagasy zany tsy mahavita mikaroka hoe inona ny pozina malagasy raha tsy any amin'ny tany hafa no manao izany. Ka tsy fantatra ny anaran'ilay pozina, izay ilay hoe mystère boule de gomme, ary voapirofo mazava zany fa hoe zavatra fanapozinana natao fanahiniana, zany hoe empoisonnement volontaire ilay resaka, fa tsy mifanaraka amin'izay mihitsy ny zava-misy eo amin'ny resaka inona avy ny zavatra vita sy nataon'ny fitondram-panjakana. Raha ny filazan'ireo hoe efa fantatra hatrany am-boalohany fa fanapozinana ilay izy, avy hatrany dia tokony tonga dia efa nosamborina avy hatrany ny olona manodidina rehetra izay mety ho voakasika resaka fanapozinana mivantana izany, olona em-polo. Raha zavatra fa efa aingana be ilay fanagadrana fanaon'izareo, fa ao raha matoa miodikodina sy mirirarira ohatran'io io raharaha io, ray volana teo aoriana, izay fotsiny ny fantatra hoe pozina azo avy amin'ny zavamaniry malagasy. Ilay pozina tsy fantatra hoe inona na inona, toy any tsy fantatra dia iarahantsika mahita eo ihany. Ary ilay izy anie tsy tao Ambohimalaza ihany nisy olona maty n'ity resaka poisonement ity. Tany Ambositra nisy, tany Mahajanga nisy, fa resaka manodidina sakafo daholo ihany, izay no nitovizana. Dia namany tsy mikoty zany ireo tany amin'ny toeran-kafa. Ilay resaka tao Ambohimalaza moa efa iny resaka tsy loagody, tsy fantatra hoe inona ny tena fiafarany marina. Ka ny mazava dia tsy nanao procédure scientifique ara-dalàna ny tompon'andraikitra, resaka ministéran'ny fahasalamana zany, tsy nampanao autopsie. Mazava tsara ny teny resahany nataon'ireo teo fa tsy nanao autopsie izy, fa analizy tamin'ny velona no nataony, hoe tany amin'ny anina suc gastrique, zany hoe ny zavatra tany anatin'ny vavon'ilay olona no nalaina natao nanaovana analizy. Tsy ara-dalàna zany, satria raha ny tena tokony ho izy tsy maintsy manao autopsie ireo olona tamin'ny vatan'ireo olona namono ny ainy amina toe-javatra grave be ohatran'ireny. Ka mitohy resaka tsy fanarahana lalàna, misy lalàna daholo zany rehetrarehetra zany anie, toy ny resaka petatoko. Ary tsy misy mazava na dia kely aza reny valiteny, reny resaka nataon'ny minisitra, nataon'ny filoham-pirenena moa dia hitsangan'olona fotsiny izy ny teo,
spectateur, tsisy matompona andraikitra azy fa de matimaty foana le vahoaka malagasy. Ny firenentsika koa de ho fatifaty foana raha etehitra amin'io azo bobok'io. Zany hoe tsy rarahan'ny vazaha frantsay zay ain'ny vahoaka malagasy any. Tsy misy rarahiny azy na de kely azy, satria efa rahantsika mahita reny fampijaliana mpianatra zay hitsabo antsika rahatrizay reny fampijaliana an'ireo mpampianatra eny amin'ny sekoly ambony zay isan'ny mampianatra, manofana ary manabe an'ireo zay mpitsabo ty aoriana tsy asiana asiny, ka tsy ho aravaina le resaka fa tsy misy rarahiny velively izay fahasalamam-bahoaka zany, tsy misy rarahiny zay fahasaranan'ny malagasy amin'ny resaka fitsaboana, zavatra amatapitrisany zany hoe fitsaboana zany amin'izao fotoana izao. Rehefa tsisy vola ianao de namamy maty, ary reny no hitantsika ireny olona hoe maty hoe izy maro ny ray voa de ohatrany hoe tonga de nisintona ny sain'ny maro ary tsy maintsy nivoaka masoandro tsy maintsy hita ohatran'ireny. Fa maro mino fa maro de maro malagasy maty foana mangingina any ambadika any ambanivohitra any tsy re fa de io mety olana hitantsika ny ray mipoko io ihany no antony rehetrarehetra de tsy fahatomombonan'ny resaka ara-sakafo, resaka fitahirizana, ny lalàna momba ny hoe fitahirizana sakafo tsy hahasimba azy, ny fahatapahan'ny jiro, zavatra rehetrarehetra zany zavatra mifandray daholo zany. Ka tsy ny resaka ain'ny vahoaka malagasy ihany no tsy rarahan'ny Rajoelina fa ny aim-pirenena koa tsy rarahiny. Ino no efa lazaiko hoe isy diversion goavana entina anodikodonana sy ahavarinan'ny vahoaka malagasy tapitra any amin'io resaka fampizinana io daholo zao ny resaka rehetrarehetra, ary zavatra normal be zany satria ain'olombelona ny nafoy tao. Zao izy efa mikarakara ny fanarahana amin'ny frantsay amin'ireo resaka nositsika malagasy zay mpodon'ny frantsay, ka ny aim-pirenena zany hoe ny fiandrianan'ny firenena malagasy antokony zany hoe tena hoe fahaleovan-tena mahafirenena firenena zany dia tsy rarahan'ny Rajoelina velively, ary no raha ny tena tokony ho izy tsy rarahan'ny rery zany, raha zany hoe mahasaripadana zany hoe aim-pirenena zany hoe resaka miantoka ny hoe mampisy na tsia ny firenena malagasy zany hoe question existentielle. Tokony vahoaka malagasy ray manontolo no entanina ary etsehina rahina hanao rodobe hitaky
ny zo ny vahoaka malagasy am'ireo nositsika zay boton'ny frantsay ireo. Fa tsy mbola nisy na indray mandeha hoe iny Rajoelina nanao fanambarana ny resaka mivantana mitodika amin'ny vahoaka malagasy manontolo manazava fa tandidin-doza ireo nositsika ireo zay antoko ny fiandrianam-pirenentsika, zay zotsika tanteraka ary efa namafisin'ireo fivoriana iraisam-pirenena isan-karazany nanapahana nanaovana latsabato fa fiandrianam-pirenen'i Madagasikara ireo nosy ireo, zany hoe antsika madiodio araky ny lalàna. Tsy mbola nijoro indray mandeha Rajoelina mikabary nanentana ny vahoaka hoe tsy ekentsika zany fibodonan'ny tanitsika zany, tokony hietsikitsika, tokony hamory vahoaka, tokony hanentana ny vahoaka irody be irotsaka an-dalambe manerana ny nosy hanao fitakiana. Ka olona vazaha frantsay izy moa, ahoana moa no ahafahany hiady sy hitaky ireo nositsika malagasy ireo? Zavatra manirinifiny akoho io fitenenana, ary manantena volantsika raha olona ohatran'ny Rajoelina tsy misy mahamalagasy azy intsony, zany hoe efa voabaiko ary efa nanao voady, nanao serment fa iaro ny tombontsoa frantsay no andrasantsika amin'ny fitakiana an'ireo tanitsika ireo. Ka amin'izay toerana nanany zom-pirenena frantsay zay de tsy afaka tonga izy de tena tonga de carte rouge amin'ny resaka an'io fitakiana ny famerenan'ireo nositsika ireo. Ka ny zavatra nataony de io resaka commission io, commission zay olona izy ihany ny fidy azy ary olona complice, zany hoe olona piray hevitra sy piray tsikombakomba aminy amin'io resaka mody fampiresahana fanaovana sinema, fivoriana hoe hidinihana, andinihana ny famerenana fa ny tena marina dia resaka tsy misy zavatra entitra na de kely natao tamin'ireny fivoriana tany Paris ireny. Ho lavalava ihany lay izy ka ho zaraiko roa na telo, ary araka amin'ny maha commission mixte azy de ataoko mixte koa ny fanadihadiana n'ireo zavatra noresahana tamin'ireny fivoriana, tamin'ny fivoriana iny, zay tsy misy zavatra entitra araka ny teneniko io fa zavatra mampime, zavatra fangatahana fiaraha-miasa, fanaovana arrangement amin'olona mpangalatra ny tanitsika no zava-nisy tany ny tena marina. Ka zany zavatra any dia fanoherana itsika tompony iray no manohitra manitsakitsaka lay résolution fa 4telopolo raika amby sivifolo tamin'ny 12 Desambra 1777 zay milaza fa tsy tokony tady lalakafa miangavy ny frantsay tsy hanao zavatra hafa
anao anitsaka andika lay résolution, zany hoe le résolution de mazava famerenana madidio tsy misy fepetra ireo nosy amin'ny Madagasikara. Isika indray miditra amin'ny hoe alao hijerevana lalana fa efa ela be loatra ny antona teo. Zany ny vazaha zany. Vazaha manana fisainana ohatr'izany tanin'ny firenenao ve resaka dimapolo taona misy dikany iny ao anatrehan'ny tantaran'ny firenena aharitra mandrakizay, ianao mandalo miserana ohatrany tsy teo. Fa dia ho araky ny voalazako teo dia ho ataoko indroa na intelo metaona lay resaka, satria nikaroka niezaka nikaroka ny vaovao zay zavatra niresahana tany, ary mba nahita amin'ireny karazana ohatrany hoe tsy compte faky moa zany fa karazana mba mainstream drala mpitondra gasy zany a, ataony fitaovana entina anodikodonana ny sain'ny olona, anaovana désinformation, amboarana ny lalana makany amin'ny famarotana ireo nositsika ireo. Ka dia mametraka amin'ny veloma mandram-pionantsika indray, fa dia amin'ny manaraka zany dia hiditra amin'izay resaka hoe inona no zavatra niresahana antsipiriany tsirairay avy tamin'ny fivoriana iny. Ho ataoko mixte zany hoe sady teny gasy no teny frantsay, satria le tao zany resaka teny frantsay ranoray no nataony drala tao, dia izahantsika hazavaina arak'izay. Mandram-piona daholo indray tompo lasy tompo vavy.